Anisan'ny nisongadina tamin'ity herinandro ity ihany koa ny fankalazana ny faharoa taona nidirana Madagasikara tao anatin'ny Repoblika faha-efatra sy ny fitokanana ny Coliseum de Madagasikara etsy Antsonjombe. Tamin'ny taona 10 taorian'ny nahaterahan'i Jesosy Kristy no nisy ny foto-drafitr'asa antsoina hoe Colisée tany Roma tany. Tsy lany laza nefa izy hatrizao. Ho fanomezam-boninahitra izany foto-drafitr'asa manan-tantara izany no nanangarana ny teto Antsonjombe ho lasa miendrika izany firafetan'ny Colisée izany. Izay no nahatonga ny hoe Coliseum de Madagasikara 2 taona taty aoriana. Eo ny fankalazana ny faharotaonan'ny Repoblika faha-efatra. Ary ihany koa ny fitokanana n'ity kianja lehibe, kianja manara-penitra ny fitenenana dia ny nomena ny anarana hoe Coliseum de Madagasikara. Coliseum de Madagasikara dia toerana anisan'ny lehibe indrindra na amfiteatra lehibe indrindra aty Afrika. Ka dia misaotra anareo rehetra manotrina amin'izao fotoana izao. Soratsika n'Andriamanitra lehibe no nahavitany izao sehatra ao reharehan'ny Madagasikara izao. Ela ny ela nahazo lanja ny kolontsaina teto Madagasikara ary tsy mena mitaminy any ivelany foto-drafitr'asa voalohany aty Afrika mihitsy aza. Tsy fantatro hoe ianareo fa zanamokana tamin'ny tateto dia nitsikoso ary nangitagitaka ny tananatany satria isika teto Madagasikara dia nameraka ny fanamby nameraka amin'izao kianja lehibe manara-penitra izay anisan'ny voalohany aty Afrika ka voninahitra antsika Madagasikara tompolatokivavy. Ka dia reto moa mpanakamy miaraketo miray fo miray saina satria ny zavatra an'izao dia mipetraka ho amin'ny taranakafara mandinika. Afa-po ireo artista ampolo taona ny afiana tamin'ny vovoka sy ny bozaka lava volo izy ireo niaraka tamin'ny mpankafy azy. Rary ny ravelo mpisaorana ho amin'ny filohan'ny tetezamity izy rehetra. Tsisy malagasy tsy mankafy mpanakafo tanindrazana. Ary zay mpanakafo malagasy dia miara-miaraka aminareo vahoaka fa ny mekaja ny kasina miara-miaraka mabetsika misaotra président. Misy misaotra tsy izahay mpanakafo ihany no faly fa isika rehetrarehetra mpankafy ny kanto raha mbola malagasy ihany koa satria dia amapolo taonany maro ny arahantsika niafy teto amin'ny toeran-tia tao anatin'ny vovoka tao anatin'ny fotaka rehefa tonga ny orana amin'izao fotoana izao dia ampilaminana tanteraka ny mpankafy ny kanto eny fanady ny Clémaina rehetrarehetra manana saza azy ao anatin'ny toeran-tika dia mbola mendrika ateraka amin'ny rehetra tao amin'ny malagasy tokotrasovale. Assureza tsy assureur zay! Assurika be mabay! Aiza ny tiaka mabetsy fa tena faly dia faly zany tena marenoa. Ary zany atoko sy nino fa faly daholo koa nareo tolato. Aiza ny tiaka mabetsy na parateory! Merci beaucoup. Ary tsy maintsy ataonay saotra vao zavatra ngeza izao. Fahalalapomba tsy fanajana zavakazo tsy mpihira malagasy. Efapolo taona lasa zata mihira teto tsotr'izao. Amin'izao fotoana izao tonga eto faly mahay eo. Faly avana azy nareo tamin'arivo faly be zay. Na tsika tamin'arivo. Fa malahelo kely aho fa efa antoko ho antarana ty zavatra ty misaotra betaka e. Ity toerana ity ao anatin'ny bozaka manaja sy ny vovoka mitoradrotsy. Ay mety vany zany ny tany menaka mirehatra rehefa misy voninkanao tompotompo lasa Coliseum. Misy olo tena amin'ny tanora artiste zandriny. Voalohany indrindra Andriamanitra isaorana fa zay todika manokana amin'ny zokilahy Andry Rajoelina. Ela ny ela, ela ny ela, vita sa tsy vita. Nandalo do ray aman-dreny jiabijiaby sy miambitsiny sy manao ino sy nahareny marary ny artista. Nandroany niavy ny rahalahinay vita sa tsy vita. Faly miarabatsika mana solosaina ny mpanao peta-peta nambadikana mankasitrasany présidentsika tena chaque tanjo feno koa amoroka be zay rehefa aveo ho
seny zay mavety maromaro tamin'nyhoako na n'Europe na amin'ny océan za tsara système mavidibe karaha ity satanao monsieur le président teny moa izany dia sina fa makasitraka satria zavatra lehibe ohatr'izao natokana ho anay artiste raha tokony ho izy tokony zavatra lehibe ny anareo ka tsika artiste tokony hiezaka anao zavatra ngeza be satria izao tatolotra ao atsika ela efa raha haiko nefa mbola nahitana asia ary sy hitanay kely asisy ary ambolakoa ambolela zandy mahalena lasana ary mahavita azy sode de président dia mbola magniry koa hay fa mbola maro nyfaritrany mitady raha ohatran'izao koa mba sinosoa aminay amin'ny koasina nytanamazika de gosiramba ohatran'izao koa na mba atongozy anay sode de président tsy manana zavatra fahaona zay afa-tsy nisy sorana ny zanahary sorananao le mampifo makasitraka makatena nyfandresena dia tsika malagasy rehetrarehetra zay ka manazy fitenenina ary misena fitondram-panjakana fa mankalova tsara ny tanakady bomisozy sokatra ny fomba ofisaly ny fety tsy ny artista ihany anefa ny velom-pankasitrahana fa nareo mpankafily zavakanto koa azy mitondra gisa be miezaka ny tsy ahita sy miezaka ny tsy andresy mbola milaza fa tsy miasa ny fitondrany noho ihany ny filohany tetezana ny olona zay miezaka ny tsy ahita tsy azo lazaina hoe jampa ny olona miezaka ny tsy aheno dia milaza hoe marenina zavatra tsara ohatran'izao tokony akasitrahana tokony isorana tsy izany isorana fa indrindra ny vahoaka malagasy izay manenjika foana fa tsika izao dia miasa foana miasa trano fampiraisana ny malagasy ny zavakanto tahaka izao tsy nisy fanavahana teto na lahy na vavy na ny kely na ny lehibe na aviaiza fiaviana fa dia samy nampiraisy ny Coliseum de Madagascar avokoa. Ny 2 Desembre 7 raha irotsaka be ny tanànan'Antananarivo Andriamatoa Andry Rajoelina no nilaza fa anamboatrana Antsonjobe atao mendrika lehibe manara-penitra afaka mandray mpihira malaza sy mahazaka olona maro. Ny tanàny teny nomena izy ka ny 2 Septembre 7 no nametrahana ny vato fehizorin'ny asa. 2 taona taty aoriana vita soamantsara ka izao nitokanana izao 2,7 metatra toradroa ny velaran'ity Coliseum ity mahazaka olona 5 alina anoany mirefy 500 metatra toradroa kosa ny velaran'ny sehatra ho an'ny mpanakanto 700 ny fiarazaka ny parking aty ivelany 400 ny zaka ny parking aty ambony ary 300 ny any ambany izany hoe mirefy 8,1 alina metatra toradroa ny velaran'ny parking rehetra ahitana toeram-pitsaboana 7 misy toeram-pidiovana sy fivoahana tsy diso anjara amin'ireo rehetra ireo ny olona manana fahasembanana misy toerana fipetrahan'ny helikoptera ihany koa ny eto amin'ny Coliseum raha fitinina dia mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena ity Coliseum de Madagascar ity raha totaly dia mahatratra 12 lavitrisa ariary ny tetibidy na havitana izao rehetra izao ny fitandremana sy ny fanajantsika azy no ampateza ity fotodrafitrasa ity.